resaka général fotsiny fa ny zavatra fahatelo anisan'ny zavatra mampalahelo ihany miresaka kely momba an'ilay any Antsorobe ako any Madagasikara dia hoe ohatran'ny hoe henoko hoe ohatran'ny hoe mandatsa izany eo amin'ny fitondrana hoe nareo no te hanao an'izao, fantatrareo fa tsy azo aleha izany, dika koa anie tokony mba tandrina fa tsy mandeha amina camion izany ohatran'izao. Marina daholo izany rehetrarehetra izany, marina daholo izany fa misy ain'olona miala angambany tsy mety. Ny aty aoriana no tokony anarina izany fa tsy ny olona traboina teo no latsaina hoe efa fantatrareo fa mamo ilay chauffeur, nareo tsy tokony handeha camion, maninona nareo mandeha amin'ny alina, maninona zavatra ohatra izany tsy dia ataony tsy fomba malagasy izany, tsy fantatra na iza no manao an'izany na iza. Fa raha ohatra koa mantsy ka misy manao hoe efa fantatrareo fa ny vahoaka masiaka, efa fantatrareo fa tsy ho vitanareo anatin'ny 3 vola izany délestage nefa mbola miteny ihany nareo vitanareo anatin'ny 3 volana ny avy eo nareo mbola miditra eo ihany, ohatra fotsiny iny. Izay izany ny zavatra anisan'ny anankitelokely no resahako androany angambany.